entina amaranana ny ity herinandro ity de hiresaka indray ny fahagagana ara-kolontsaina izay iainana aty États-Unis aty satria mety hitantsika eny amin'ny ino ty izy ty filma sy série américaine eny hoe ohatrohatrotro zao ny aty États-Unis fa ny tena réalité-an'ny fiainana mety tsy de ohatran'izay zany. Betsaka koa ny manana fianakaviana, manana namana, mandefa raha teto amin'ny Facebook eto de mety izay no fomba interpréter-tsika an'ilay tena fiainana aty États-Unis de zay no mampatonga anahy zany mandefa foana zavatra ny mahagaga anahy eto amin'ny Facebook eto momba ny fiarahamonina amerikana. Anomboako anazy de any Madagasikara zao ny olona mahay teny anankiray ohatra hoe mahay miteny allemand, mahay miteny français, mahay miteny anglisy, mahay miteny sinoa, mahay miteny espagnol sy ny sisa sy ny sisa de sokajian'ny fiarahamonina malagasy ho olona manam-pahaizana zany na fiarahamonina eo an-tanàna ohatra ny hoe manam-pahaizana sy ohatran'izany, zany hoe mba manana ny maha izy azy zany na hoe mba manana fahaizana hafa noho ny sarambabem-bahoaka zany de ohatrohatra ny ahoana zay aty États-Unis aty. Tamin'ny voalohany zany tsy de nieritreretiko zay fa rehefa tena nianatra sy nandinika ny fiarahamonina amerikana de tena hoe ohatran'izay ihany koa ny aty satria nahoana na ny fomba firesaky zareo ary de indraindray rehefa tianao ohatra zareo miteny an'zany mihitsiny hoe rehefa tianao ohatran'ny hoe olona manam-pahaizana ianao de asiana teny hafa kely, teny frantsay kely ohatrany hoe oh that's a déjà vu, ohatran'izany na hoe I got nothing, nada ohatran'izany, zavatra ohatrohatran'izany zany ataon'zareo e. De hita taratra mihitsy zany eo am'fanjakana, mpiasam-panjakana indrindraindrindra ny miaramila amerikana satria nahoana ny olona mahay langue de sokajian-jareo mahazo tombony sy ilain-jareo ao amin'ny miaramila ao satria nahoana reny olona ireny hoy sisa zareo rehefa tena nanao fanadihadiana, nanao recherche de anisany manampy am'zareo sy tena miasa mafy am'ty resaka intelligence analyste ity satria reny hoy sisa zareo no afaka midécoder ny kolontsaina hafa ankoatran'ny kolontsaina amerikana sy manampy am'resaka espionnage sy ohatran'izany zany de tena hitako hoe tena mitombona zay zavatra anankiray zay. Ny faharoa am'ty resaka mpiray vodi-rindrina sy mpiara-belona eo am'tanàna eo mihitsy zany. Raha ny Madagasikara zao ianao rehefa le mifoha maraina de mifampiarahaba ny olona ohatra hoe manahoana ary mamanianina, manakory nareo ao e sy ny sisa sy ny sisa, zany hoe mifampiarahaba ny olona e. Fa aty mpiray vodi-rindrina mifampijerijery eny fotsiny, misy fotoana ary mifampandinidinika, tsy fantatra hoe inona ny tena tiana holazaina sy ny sisa sy ny sisa. Fantatra ihany zany le tiana holazaina indraindray fa tsy ohatran'ny any an-tanàna hoe mifampiarahaba sy ny sisa sy ny sisa. De indraindray ianao gaga hoe tena ohatr'izany marina ve sy talanjona ianao hoe tena tsy arak'le nieritreretina. Zavatra farany ho resahako angamba androany de amin'ny manaraka indray milaza zavatra maromaro zavatra fomba fifidianan'ny olona zavatra ngeza aty zany. Any amintsika zao raha ohatra ny hoe hanao trano betsaka aloha zany ny olona maka prêt bancaire am'resaka trano fa manangona na ohatra hoe hividy tômôbila de manangona aloha, manangona be mihitsy de ny sasany ohatra hoe atao prêt bancaire na ohatran'izany. Fa ny aty zany tsy ohatran'izay, tsy hoe tsy manangona, manao tahiro ny fiarahamonina amerikana
manao tahiry tsara mihitsy ny aty fa eo am'le resaka fividanana trano. Tsika zao mahita hoe namantsika ty hoe nahavidy trano raha ihany na nahavidy tômôbila tsara sy ohatran'izany fa le aty misy an'ity système antsoina hoe financing ty na leasing na ohatr'izany, zany hoe raha makao am'Toyota ohatra ny olona any amintsika mantsy zao misy olona tena fantatro tsara mihitsiny hoe betsaka fa tsy olona azo isaina am'ratsan-tànana mahavidy tômôbila avy am'concessionnaire mihitsiny hoe tômôbila vaovao reny Prado 2026 vaovao reny misy mahavidy reny any Madagasikara tonga de pehina hoe tiany vola, tsy angalana prix bancaire akoriny zany hoe mbola misy gasy tena manan-karena nohon'ny classe moyenne aty États-Unis zany. Ny aty zany ny zavatra rehetrarehetra de mandeha am'ty resaka financing sy leasing ity ohatran'ny hoe raha mividy trano ohatrany de manantona mpampindram-bola de iny mpampindram-bola iny no andoavako tsikelikely isam-bolana ny vidin'le trano, zany hoe mbola tsy tena hoe anahy tena anahy zany le trano. Ohatran'izay ihany koa no mividy fiara satria ny système iny aloha zany manampy ohatranay zao ny fiaranay zay no tompony faharoa zany hoe ny tompony teo aloha no mividy an'le fiara vaovao zany de avy eo zahay zay tena hoe manampy raha tena hoe te hi-invest am'resaka fiara ianao zany na ohatran'izany zany. Am'manarak'izay mbola idirantsika. Fa zay zavatra zay aloha zany tena kolontsaina tsy nahalehibe mihitsiny hoe miditra io zany tsy ao anatin'ny kolontsaina gasy mihitsy miditra ny gasy fa mamerina anazy farak'izay aingana. Fa ny aty zany misy mandoa trosa any amin'ny 30 taona any resaka trano, resaka fiara ohatra ny 5 taona na ohatran'izany, telefaonina ohatra ny 2 taona, 3 taona na ohatran'izany. De io azoko tsara mihitsy le izy satria rehefa tena nandinika sy nianatra ny économie américaine de ny zavatra fantatritsika zao ohatran'ny hoe capitalisme ny économie américaine fa tsy de zay loatra fa hybrid hozy izy zareo mpandala ny économie aty. De misy an'ty base-ny économie américaine mantsiny de resaka consumption, de raha hitantsika amin'ny trosa isam-batan'olona amin'ny aty de tena ambony be. De mety zay koa no mitondra an'le kolontsaina mirona bebe kokoa any. De reo ny zavatra nahagaga anahy aty tenenao am'commentaire ao antsika gasy zay efa hoe nipetraka efa ela taty inona no nahagaga anao rehefa tena ianao tonga taty iny? De am'manaraka indray ary fa de maso to.